Ny taranja baolina lavalava no entsika manohy ny fandarana dia niditra tamin'ny andro fafito tetsy amin'ny kianja Malakama Antanimena androany ny fiadina ny tompon-daka n'Analamanga taranja rugby karakarain'ny ligue n'Analamanga nanamarika izany nandresen'ny ekipan'ny Tamanosibe ny ekipan'ny US Cheminot ny ekipan'ny Tamanosibe izay mitarika vonjimaika amin'izao fotoana izao. Ny ekipan'ny Tamanosibe no mitarika vonjimaika amin'ny fiadinan'ny tompon-daka n'Analamanga taranja rugby karakarain'ny ligue. Izany dia taorian'ny fandresena azony tamin'ny 7-7 nanoloana ny ekipan'ny US Cheminot. Vao nanomboka 20 minitra nefa ny lalao dia efa nitarika tamin'ny 9-3 ny Besedroka. Taorian'izay dia nifoto amin'ny torimasony ny ekipa n'Anosibe ka nahatonga essai 3 9 no isan'ny sarahany rototany alohan'ny fialan-tsasatra. Niezaka nanenjika ihany ny ekipan'ny USC tany amin'ny 9 minitra farany lalao efa nametraka fahamailona ny vodilaran'ny taminy. Ny aloha izay tamin'ity andro fafito natao androany teny amin'ny kianja Malakama ity any dia tamin'ny mokafoy 9-5 no nandresen'ny ekipan'ny IRC ny ekipan'ny 15 family ary farany dia resin'ny SOE 12 ny TFA anaty hazo. Ankoatr'ireo lalao telo ireo moa dia nisy ihany koa ny lalao an-tsokajy division voalohany Elite 2 amin'ny fifaninanana eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Tozoary nivokatra tamin'izany ny RCL Anosibe nandesiny Savazo Rose Andavamamba tamin'ny 9-13, ny CFM Mandilaza nandesiny Walaby Zakazo Tokana tamin'ny 4-13.